Mbola eo amin'izay tontolo ny politika izay ny hoe anoizantsika ny vaovaontsika amin'izao hariva izao. Manoloana ny olana samihafa mianjady ny faritra iva toy ny fiakaran-drano amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao dia mitaky toerana ao anatin'ny gouvernemanta ny fofona ny fikambanana avy amin'ny faritra iva. Manoloana ny olana samihafa mianjady ny faritra iva toy ny fiakaran-drano amin'ny fotoam-pahavaratra dia mitaky toerana ao anatin'ny gouvernemanta amin'ny vovona ny fikambanana avy amin'ny faritra iva. Fikambanana 530 ny iray feo. Ao anatin'izany fikambanana izany ny club des supporters en rugby, ny Black Miray, tanora samihatrika ny hoavy, ny vehivavy mivoatra, ny vehivavy mentana amin'ny fampandrosoana ary ny vehivavy des ex-militaires sy ny fikambanana ambalam-bahoaka. Mangataka izay ny fandraisana andraikitry ny tokony andraikitra tandrify an'izany mba hijery akaiky an'ilay izy satria tena olana eny amin'ny faritra misy anay le izy. Manaraka izay iaraha malala kofa rava iny ny gouvernemanta ary voatendry ny premier ministre hatramin'izay ny fikambanana na vondrona fikambanana ohatran'izao dia napetraka fotsiny no mpiara-miasa fotsiny ary natsapy izay fa metrahana an'izay zavatra zay nahatonga ny anisan'ny antony sy napetraka amin'ny fampandrosoana teto amin'ny tany sy ny firenena koa nanapa-kevitra izahay reto fa handray anjara amin'ny fanolorana olona avy ato amin'ny fikambanana isolo tenanay ao anatin'ny membre-ny gouvernemanta vaovao. Izay no antony izao fanambarana androany izao. Tsy namaritra ny isan'ny ministera takiny ny vovona mpikambanana amin'ny faritra iva fa ho azy ireo ny azona ministera misahana ny sosialim-bahoaka ny faniriana izy ireo. Anarana efatra no natolotra ny vovona mpikambanana amin'ny faritra iva ho minisitra. Ny hariva teo no nanolorana izany tamin'ny tompon'andraikitra. Nisongadina ireo nandritra ny fihaonana tamin'ny gazety teny amin'ny CLT Tsiadana ny tanterahan'ny vovona mpikambanana amin'ny faritra iva.